Salamadaholo androanisika de ndondray raha hiresaka ny tolony zavakanto izay hita fa maro dia maro mo izay karazana mpanakanto izay tsy mitsahatra mitombo tato ato zay fa misy ihany koa ireo izay mpanakanto efa andrarezina efa hatramin'izay dia mbola mipetraka amin'izay toerana maha andrarezina azy ireo zay mandraky tiany androany. Ka maro amintsika mpangafy mantsy no manometsiny anireny mpanakanto ireny indrindra fa ireo mpanakanto izay miezaka mitady laza ary manao buzz etseroa ka tsy vitsy amintsika no mandray azy ireny ny tena zavatra marina no sady iainan'izy ireo amin'ny fiainana andavanandro kinanjo nefa tsy izay ny zava-misy ary na dia any amin'ny firenena mandroso aza dia tsy vitsy amin'ireo mpanakanto no miaina ao anatin'izay buzz zay. Ka horesahantsika amin'izany ny ambangovango ny mahakasika ny mpanakanto Black Nadia sy ny lalana izay nilalovany mandrapahatongavany amin'izao toerana misy azy amin'ny maha-mpanakanto kalaza azy amin'izao fotoana izao. Pamilohan'izay dia azadino ny milaiky ny videontsika, ny manao commentaire ambanin'ity video ity ary indrindra ny miabone amin'ny chaîne-natsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa misy tomatawata gasy. Tsy ampiandrasiko ela moa isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary. Mialohany hanomezantsika tsiny anireo mpanakanto izay mivoy ny gadina tropikaly ka miezaka mitady laza amin'ny lalany buzz dia tsara aloha raha fatatsika tsara ny lalana izay nilalovan'izy ireny mandrapahatongavany amin'io toerana maha-mpanakanto kalaza azy io amin'izao ankehitriny izao. Tsy mora ary sarotra dia sarotra ny lalana ilalovana izay voalasa mpanakanto kalaza raha ho an'i Madagasikara manokana indrindra fa ireo mpanakanto izay mivoy ny gadina tropikaly raha ho an'i Madagasikara dia tena sarotra ny lalana satria maro dia maro mo ireo zay miezaka mifaninana ao anatin'izay hira tropikaly zay raha ho an'i Madagasikara no asina resaka ary hita fa tsy mitsahatra mitombo andro manalina nisan'ny mpanakanto raha ho an'i Madagasikara ka izay indrindra no mahatonga anireo mpanakanto sasany sy ireo zay manajera izay mpandrindra anireny mpanakanto ireny miezaka mitady lalana hafa mba ahatongavana amin'izay fahalazana sy mba hotafipetraka amin'izay hoe andarezony kanto eo amin'ny resaky ny gadina tropikaly zay. Ka eo indrindra no matetika mahatonga anirony karazana buzz isan-karazany izay hitantsika antambazotra serasera Facebook sy amin'ny fiarahamonina eny nefa izy ireny dia tsy miady akory ireny mpanakanto ireny fa io zany zavatra inina atao ilay buzz mba ahatonga ny mpankafy ny ranona ary hanakina ny ranona ihany koa. Ka indrindra no mahatonga azy ireo lasa be mpanaraka sy be mpankafy ka manomboka eo dia teraka ilay laza amin'ny maha-mpanakanto tropikaly azy ireny. Raha ho an'i Black Nadia manokana no sintsika resaka eo amin'izay lalana nalovana izay dia tsy mora no ny iainan'i Black Nadia izany mandrapahatongavany amin'izao amin'ny maha andrareziny hira tropikaly azy amin'izao fotoana izao satria raha tany ampiantohana i Black Nadia zany dia niaina tany anatin'ny irony kariera irony izay nanao karazana varobarotra isan-karazany sy ny irakiraka anireo olona izay manambola irony fa rehefa aveo taorian'izay dia niezaka niasa tamin'ny mpanakanto Tansmena moa ny tenany satria i Black Nadia dia isan'ny mpanakanto izay manana feo manga ka izay indrindra no nahatonga azy tafiditra tao anatin'ny formation any Tansmena tamin'ireny taona 14 ireny. Ka nanomboka teo dia nitsiry tao an-tsain'ny Black Nadia fa ohatrany metimety aminy ilay miaina ao anatin'ny tontolon'ny zavakanto sy miaina ao anatin'izay tontolon'ny artista izay. Raha toaka mpihira sy mpandihy izy tao amin'ny Tansmena dia rehefa aveo ny taona 2012 dia nanomboka namoaka anhirany voalohany mo i Black Nadia tamin'izay fotoana izay hira izay navoakany nampitondray ny lohateny hoe Romboy tamin'izay fotoana izay io hira Romboy io moa dia isany hirany mpanakanto vahiny izy io fa nanaovany anirony karazana plagiat irony ka vantany vao nahita an'izay famoahany Black Nadia an'izay hira Romboy izay
izay ny mpankafy dia niakatra avy hatrany ireo mpankafy nanaraka an'izany Black Nadia izany ka teraka teo ilailaza amin'ny maha mpanakanto Black Nadia azy ary ny manajera koa moa raha teo raha vantany vao nahita fa tafavoakany tsara izay hira rombo izay dia avy hatrany tsy nisalasala fa nanohana any Black Nadia ary nanoro lalana azy amin'ny tokony ho ataony mba ahatongavana amin'izay sehatry ny kanto matianina raha ho an'ny gadina tropikaly malagasy izay tsy vitany mpamorikira ihany Black Nadia fa mbola mahay mandihy ihany koa ary matetika izy tenany ihany no mamorona anirony cadence ao anatiny horonan-tsary izay navoaka ny efa hatramin'izay ka hatramin'izao ireny satria tena azo lazaina fa mpanakanto feno ihany koa raha izany Black Nadia izany miaraka amin'ilay feo mangany mafatifaty ka nanintona anireo mpankafy rehetra manerana nosy sy tany ampitan-dranomasina tany. Vita in'izay ny tamin'ny 2024 dia nanomboka teo Black Nadia tsy nitsahatra intsony namoaka any karazana hira isan-karazany mba hanontonana misimisy kokoa anireo mpankafy ary tsy nitsahatra ihany koa ny tenany nanao androny karazana seho isan-karazany irony amin'ny alalan'ny spectacle sy concert maro isan-karazany etseroa amin'izay mantsy mba fantatry ny mpankafy tsara fa i Black Nadia dia mpanakanto izay tena mba mahay mampisoma ihany raha eny ankianja eny fa tsy tahaka ny mpanakanto sasany izay any ambadika ny écran sy any ambadika ny studio ihany no mafy fa Black Nadia dia na sur terrain aza dia mafy izy eo amin'ny resaka an'izay fanaovana spectacle sy concert izay raha mahita sy raha malala ihany koa fa efa ela izany taona 2024 izany isika amin'izao fotoana izao dia efa 424 ka efa manantanina ny any amin'ny faha 410 taona izany i Black Nadia no niditra tao anatiny izay sehatry ny zavakanto ary nandeha irery amin'ny maha Black Nadia azy izay ka noho izay dia tsy maintsy misy ihany ny hafaliana ary misy ihany koa ny alahelo madinidinika ao anatiny izay rehetra izay tahaka ny fiainana andavanandro ihany io rehefa misy ny hafaliana dia tsy maintsy misy ihany koa ny alahelo ary mifandimidimby tahaka an'izay moa ny alahelo sy ny hafaliana ao anatiny izay rehetra izay ao ny succès fa ao ihany koa ny échec madinidinika fa na dia eo aza izay karazana olana madinidinika izay nilalovany Black Nadia izay dia tsy nataony sakana izany hampivoatra azy ao anatin'izay tontolon'ny zavakanto zay fa nataony ireny rehetra ireny ho fitaovana hoentiny miatrika misimisy kokoa izay eo amin'ny tontolon'ny zavakanto zay mba ahatonga ny lazany tsy hidina fa mbola voatazony mandraky ty androany izay laza amin'ny maha mpanakanto matianina Black Nadia azy izay ary mbola maro dia maro ny mpankafy azy mandraky tiany androany satria i Black Nadia dia tena mpanakanto manana ny maizy azy ary tsy mbola ho lefilaza atsioatsy raha ny fahitako an'izany Black Nadia izany raha eo amin'izay sehatry ny gadona tropikaly izay no ho resahantsika. Izay zay moa no masaka azonarosy tao anatin'ity vidéo ty tomboko lasy tomboko vavy misaotra rehetra nanaraka an'ity vidéo ty hatramin'ny farany azadino ny milike ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa any amin'ny sisy tamatagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.